Ya, miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny pejy RGL mialatsiny ny fahatarana mbola be ny kenikenina sy ny asa mandrara zay priorité moa marina kokoa dia zao vao libre ny mpanomponareo dia tonga eto amin'ity fotoana zay ny fanaovana ty elaela tsika tsy nisy fandarana le hoe ono pastora na koa hoe tony hoe catéchisme d'adulte fa androany natombokontsika mino pastora aloha ka ny loha hevitra zay resahana eto dia tena le ady fototra mihitsy aloha tia ametraka an'ilay hoe ady fototra zay voizina eo nivony gardien de la révolution araka rehefa fantatrareo ka androany mba hizara ny fahitako ny toedrara am'izao fotoana izao ito nivony firenetsika ary ao anatiny zany indrindrandrindra ny hoe inona moa ny anay ny zavatra tadiavinay dia ny refondation tena izy le terme refondation zany dia lasa ohatran'ny malaza fotsiny fa pokaty ao anatiny fa ny tena refondation dia tsy na fa ny fanesorana hatrany amin'ny fakany hatrany amin'ny fotony ny aretina zay mikiky ny firenetsika tsy tamin'ny androny rajoelina ihany fa hatram'izay ary ny maha révolution ny fikendrena révolution dia hoe c'est l'occasion fotoana izao anaovana karazana remise en question ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny firenena ray manontolo mihitsy fa tsy hoe manolona maso hoe tolo légal fanesorana amin'ny andro rajoelina sy Ravatomanga raha izay ihany dia efa vita zany tolona koinantsony moa zany fa nanay dia ny tolona dia permanent misy masy miteny hoe efa vita ny tolona non nanareo midikana teo hoe vita ny tolona dia hoe afaka andro rajoelina c'est encore une question hoe tena afaka tokoa ve izy mbola notre question zay fa raha ferantsika amin'ny zavatra hita maso dia hoe nanolona tolo légal tafahala ny hoe afaka ny tsilo tsia afaka i rajoelina sy ny frongony mbola misy tavelo fa ny problème systémique n'lay firenena tena mbola ady be tsy ho afaka vetivety dika zay zany zay ny antony nitsanganany gardien de la révolution hoe occasion zao afahana manao remise en question ny zavatra rehetrarehetra dia hoe fanongotana ny faharatsiana misy hatram'izay le système mihitsy rehefa hiroso am'izay anefany dia tsy maintsy misy sandana tsy manao ary atao mpandrina na manofo hoe mba hisy fanavaozana nefany tsy misy sy tena hoe tsisy takalony fa tsisy vidiny misy voambolana fampiasan'ny théologiana allemand atao hoe Dietrich Bonhoeffer zay manao hoe grâce bradée ny filazan'izany zany hoe fahasoavana mora vidy ary eto koa zany anao paraphraseko le izy hovaiko hoe refondation mora vidy raha ohatra ka fanalana olona fotsiny dia fanoloana olona fa ny refondation tena izy dia hatrany amin'ny fakanyisy ka izay zany no resakantsika amin'ity arivariva ty ny amboako nresaka dia zao hoe ny andrandra fanovana isika malagasy ary ohatran'ny tamin'ireny fotoana nirodana ny fitondran'ny andro rajoelina reny dia raha mijery ny réaction ny olona ianao ny fihetsiky ny olona ny tenin'ny olona dia ohatran'ireny nisy kitana kely reny daholo ny mason'ny olona malagasy nisy ny tomany mihitsy variana zany jeren'le izy hoe le émotion n'lay vahoaka tao anatin'lay combat ça en dit long zany teny frantsay zany hoe mirévéler zavatra hoe misy espoir angeza be tao anatin'lay olona hoe mba hihiratra ihany ve ity firenetsika ity tsy nijanona fotsiny superficiellement teo amin'ny andro rajoelina fa le hoe mba hihiratra am'izay ve ny masoandron'le malagasy ny tolona zany dia hoe ahoana mba hampihiratra ny masoandro ny malagasy za zany dia te hivoiny hoe tsy ny fanesorana ny rajoelina no tolona fa iny fiandohana fotsiny fa le masoandro mihiratra mihitsy no tolona tsy mitratra miandry atsika zay zany hoe misy fanantenana
tontolo vaovao, Madagasikara vaovao, monde nouveau, zay zany le izy. Saingy voatapo-drano le izy, vao tsy miainga firy akory, même pas un mois de voatapo-drano, izay ahoana refa lazantsika azy zay engouement populaire zay. Mijery anao ny tenin'ny olona etseroa mba manaovana inge sondage, misy arantsasany efa miogaoga ny anaran'ilay mpitondra teo aloha sady satria nahoana voatapo-drano iza no nanapo-drano an'le izy. Ny fijerinay azy ny olona nanapo-drano an'ilay tolona dia ireo zay milaza azy fa spécialiste manam-pahaizana sy ireo olona zay milaza fa hoe reo mivoizina le hoe continuité de l'état. Reo olona rehetra zay milaza fa ilaina ny reconnaissance, une priorité, za tsy miteny hoe tsy ilaina fa priorité ny reconnaissance internationale dia tsy maintsy manao continuité an'ilay teo aloha. Iny tonga de nanapo-drano ny vahoaka ray amanontolo mihitsy zao anatin'izany. Alvan ny iresantsika ny fanendrena prime ministre sy ny fanendrena olona de le fitenenina mihitsy hoe tsika tsy afaka miala am'le système. Or nefa ny fanovana égale fanovana système. Vao miainga zany de fa amiko de fa voatapo-drano ilay kitana kely na mirapiratra atao anatin'ny mason'ilay vahoaka kely malagasy miverina ny kipy izy. Dia matraquage nataon'ireo influenceur an'le olona izay tao anatin'ilay mpanaraka azy satria zavatra hita am'izao fotoana zao mialatsiny fa be se révéler eny hoe misy influenceur izay bras armé ny fitondrana mivoy an'le hoe avy alao aloha andeha efa io le fanovana efa fanovana io de zay le matraquage zao matsy communication no miady hatra am'izay. Ny fanampianarany rajoelina atsika iny dia tafiditra ny andro rajoelina ilay virus hoe tout est communication. Ary matetika ny olona rehefa ny communication no atao betsaka dia révélateur zay hoe pokaty le zavatra. Zay. Hitanareo ohatra ny ataon'ny nga Macron au France io vao niainga dia ny com ny tena enjana be fa rehefa jerenao tsy fantatra hoe inona lay lalana alehany. Sady tsy gauche tsy droite fa lazaina hoe tsika tsy manaraka an'izany fa tsika nefa jerena vide creux. Fa izy nampatanjaka ny Macron de ny communication ary izy enjana be eto. Dia revo daholo ny vahoaka frantsay ray manontolo ka izay tiako tenena aminareo hoe ohatrizay koa le zava-misy eto am'izao fotoana zao hoe raha mandiniky nareo fait divers mipoitra tato ato de iza no leader d'opinion am'izao fotoana zao ao Madagasikara de ny influenceur. Ny influenceur zany omen'olona information na omena dossier na omena zavatra de iny no mi-influencer na koa iny ihany koa no mampandry adrisa lay vahoaka hoe tisy ty ihany. Tiako tenena aminareo de zao hoe voatapo-drano mihitsy le izy ilay fandehany ka napetraka le hoe continuité. Tafapetraka zany le izy hoe continuité no ilaina. De ho zaho hoe mbola tokony hipetraka ve le terme eo refondation zany. Satria tsy maintsy amin'ny tany républicaine na tany démocratique dia continuité de l'état. De nalevina lay espoir le nouveau monde. Nalevina l'espoir le nouveau monde fa nosoloana fanovana style. Zany hoe le fanovana style mibetsaka. Mouvement zao fitenina zay. Be mouvement be. Manova inona koa refa lazantsika azy akoatran'ny style manova tsy fomba fiasa koa raha fa toy ny tête de personne. Dia nampinany hoe aza manofy fa efio aloha io aloha no vita. Tsika maika loatra ao izy le namanato hitanao zay ohatro daholo le communication zareo hoe tsisy mahamaiky io fa
enina amby folo taona azy anao niaritra ny trefla teo ka zay voray volana ve ka tsy ho zakanao ny olona mpiteny an'io zao zavatra lazaiko anareo a ianareo presaka eto amin'ny Facebook eto ary tsika eto amin'ny Facebook eto marina mihitsy ny tenin'ny lalatina iny na de mahasosotra ara ny fiteniny hoe on est que 6% de la population malgache fa mandehana anao ambany volo any hoe aza maika loatra nareo le 80% any ambanivohitra sy lay les masses populaires tsy mikirakira ny Facebook raha potable amin'ny olona zany fitenena maika loatra aza maika loatra zany ohatra fa isika eto olona mbola misy atokona kely daholo matoa nareo manaraka live eto de mbola manana méga matoa nareo mbola manaraka eto de mbola misy vola raisina kely farany volana donc il n'y a pas le feu ok c'est logique satria zay ny zava-misy eo amban'ny masotsika dia ao ara-mo sasany hoe aza manofo fa zaraza misy an'io efa zava-dehibe zareo tsara le izy hoe lefa haizana manisy carbonetra sy manisy levure an'le izy hoe efa zavatra goavana ny mialany andry rajoelona sy Ravatomanga noho zany a zay mipotra rehetrarehetra eo dia tokony ho tolérable amin'ny opinion publique satria izy aza na afaka ny rajoelona arao le raisonnement zany hoe tu n'as pas le droit de critiquer tu n'as pas le droit de réfléchir satria nanala ny andry rajoelona izy ary azonareo ve le raisonnement azonareo ve le zany amiko no atao hoe fanampenam-bava amin'ny fomba mihaja hoe satria nanala ny andry rajoelona izy de noho zany tsy manana droit elahy vahoaka 80% hiteny fa ils ont tous les droits non je suis désolé tsy midika mihitsy zany hoe tsy misy fakasitrana io koa masa misy mamadika izy nareo tsy mahay makasitraka mihitsy zay le problème atsika hoe mila ve zany tsy maintsy mandady satria nahavita monsieur Gascar ihany teny député Gascar ministre moa izao zafady tompoko mandeha be moa le toedrarah de tsy araka tsony député ministre Gascar ny teny hoe aza manao merci tsolo izy manao mpitondra tena kasitrako iny teninao iny monsieur le ministre fa asa tokony ho ataony zany c'est vrai ny azy efa tena marina de omeko bravo aza atao merci tsolo zay ozy izy fa asa tokony atao ary aza mangataka ozy izy asa tokony atao satria asa tokony ataonay zany ka ohatra zay le raisonnement eto hoe satria vea ary akasitrahana azy hoe afaka soma tsara pour l'instant reo olona zay ny tokony esorina de hoe asivo scotch am'izay vavanao aza mbola maika loatra ianao efio aloha ny kibonao maneninona fa tsy de grave loatra aloha non tsy manana droit anao an'izany raisonnement zany nareo tsy manana droit an'izany mihitsy amin'ny vahoaka ny communication koa be de be de ny hoe fanovana izao satria efa tsy ao ntsony ny andry rajoelona mbola averiko tsy ny fanalana ny andry rajoelona ny fanovana fa ny fanovana ho anay no tsy haiko ho anareo angamba mety zay ny atao hoe fanovana de mijanona eo zay tsy any nanay ny fanovana nanay ny fanovana de zao hoe mbola le système mihitsy no mila hovana tanteraka misy fotifoty be ny toedraraha dia za manokana zany de hoe tianao pause kely aloha satria tena ny fitenina tsika eto amin'ny Facebook any hoe mbola tsy miodina manasa lamba akory aho izy le renim-pianakaviana de fa misy vaovao sady eo Facebook zay moa izy vao miodina kely manolo lambajaza de fa indro ndray misy an'izao vao miodina tena hitanareo hoe azakazana be izy de ohatrany tianao tanao ohatra mijery baolina reny dia piana kely aloha ny télécommande hoe pause kely aloha dia ao anatin'le pause te hiverina kely aho hatrany hatrany am-boalohany teo am'le fotoana niarahantsika nanofo satria niara nanofo daholo tsika rehetra zany hoe ny sasany zany am'izao fotoana zao efa mifoa de fa efa vitany azy ny fanofisana zay lohatra am'izao mbola te hanofy satria mbola tsy afapo zay am'le nofonay samy manana ny nofony io zany nofony sasany zany de hoe miala rajoelona de point barre
minimaliste be zany fa nanay ny nofonay a tsy raha jelona miala rery fa zavatra hafa koa ny anay dia ny vrai refondation dia vao nanomboka zany za zany tena nateny hoe vao niakatra teny any 13 mai eto zany no hamaliko anareo le hoe maika loatra tsy resaka résultat re tompoko zay tsy adala tsy sanana ka tsy alala hoe tsy vaovao anatin'ny ray andro raha ny jirama zany quoique fa mbola tsy any resaka zay tsy adala ka hoe tsy vaovao anatin'ny ray andro ny fampiakarana karana ampiasam-panjakana quoique fa lay misy zavatra azo natao teony eo ary aza mamandalitra ny vahoaka dia ny tonga dia ny fampiresaka tadidinareo ngamba tamin'ny 91 tonga dia ny dimy miaramila ny FFKM tamin'izany fotoana zany no nitarika tamin'izay eto mbola contexte hafa iny sy ny mpanao politika nanao conclave dia tonga dia hoe tsy mivoaka anareo raha tsy misy feuille de route vita tokony tonga dia miditra conclave alohatsika dia tonga dia tsy mivoaka au moins na dia mbola tsy le concertation fa au moins nisy conclave aloha nametrahana hoe ho aizy tsika ty zany raha ngaty tsy miandro roa volana hoe maika loatra zany tsy miandro roa taona tsy mitovy le hoe andraso aloha mbola ametraka ny programme anasa zay d'ailleurs ary nanay ny gouvernement tokony mitsangana teo tsy gouvernement irégler problème fa gouvernement de transition manomana ny concertation nationale donc affaire courante fa tsy zao ny problème nareo manatena miracle amin'ny gouvernement de terenareo terenao masaka ny voalobo zao dia tratrany otage ane zao le gouvernement mety mba manampanirina tean'le résultat iny fa impossible déjà les caisses sont vides n'est-ce pas c'est ce que disait le président preuve du contraire de terenareo anao miracle lay ministre hoe ao anatin'ny roa volana mila vokatra sao de mila voatsiara donc zany efa misy contradiction hoe ny zavatra tokony natao teo de ny gouvernement de hoe ahoana ny traitena ny affaire courante aloha tokony tsy fahanandalitra le vahoaka zay marina no lazaina hoe tiako be misy le tavoaloha tsy misy vola ato ok donc inona ny priorité aloha tsy possible hoe andao tsika tonga de amorona zavatra be deabe tisy ty fa andao aloha iresaka tsisy zany fa maika samy mametraka ny poulain inona problème am'izao fotoana zao tezitra be ny team fidèle zanapera fa olony lalatina olo natao préfet any ambatona zaka tezitra be ny GNZ da fa hoe tsisy aory zareo fa zareo système teo aloha zany zao no mandany mameno ny Facebook sy ny vaovao tezitra ny atsy fa to tsy le mpitolona ndray fa le anina tezitra ny atao mbola retsy any no atsy de inona zany zao ny resaka eto nomination no resaka be deabe ato zao nomination donc soloina fotsiny zany manao jeu de chaise musicale fa on ne touche pas au fond du problème ny fond du problème de hoe tonga de mila narodana ny structure rehetrarehetra le jour azony Mikael ny fahefana zay tsy problème amonay io na Mikael io na i Gabriel io na i Rakoto io na i Rabe io c'est pas là le problème fa ny problème de hoe iny andro iny dia tokony tonga de hoe vonteny mihitsy ary izy hoe mirodana ny HCC miroda izy any ny teniny izy qu'est-ce qui a fait que nanao marche arrière izy avy moa tamindray nareo influenceur sy nareo le falazako hoe service clientèle na filazako azy avy atao rinato dia manambomboatra hoe ka izy ane zao ka izy ane zao izy ndray zany no sahirana manao an'lay manao matraquage an'lay opinion publique mais ça ne marche pas ny sasany angamba ny mety azonareo fitahana am'zany fa tsy ny olona rehetra fa teo no eo de tokony tonga dia remise en question zavatra rehetrarehetra fa maninona zay miréclamer an'izany hoe les vraies concertations nationales et inclusives aloha vraie concertation nationale et inclusive tsy miteny akory hoe mitaky concertation nationale lafa ny olona rehetra mitaky an'izany fa ny vrai misy antony hoe mahatonga teny hoe vrai
fa ty miaraka eto tsika fa olona fidina sy tsongatsongaina ary misy sélection naturelle atao any ambadika any mba le olona mahafinaritra ny sofiny zala fotsiny no ao anaty concertation eo fa tsy ny olona izay tsy hitovy hevitra aminy ray zay tsy ny vahoaka le majorité silencieuse mihitsy fa tonga dia fikambanana efa préfabriqué sasana moa tao anatin'ny fotoana fohy de tafatsangana ara-panjakana vetivety daholo mahagaga asanao inona ça se voit né ça se voit pourquoi les vraies concertations tadiavina satria il faut prendre le temps de consulter toutes les forces vives rehefa miteny hoe toutes les forces vives de hatrany ambany volo mbola ho avy eo rehefa avy eo ilazany sosokevitray hatrany ambany volo ny vahoaka mihitsy no mila consultena fa tsy ianareo team ianareo HVM ianareo TGV ianareo izadolo reny karazana fikambana politika parti politique io mihitsy zany tonga de hoe concertation nationale de parti politique anao ndray anjaro zay tompoko de tsy d'accord am'zany tsy anareo politicien rery Madagasikara any société civile any fiangonana ho any ray aman-dreny ara-drazana ho any fikambanana ho any tatsa ho any mpanao asatanana ho any artiste ho any mpanao baolina ho any zay ny atao hoe malagasy Madagasikara ho any malagasy fa tsy ho an'ny élite io mihitsy le système mitinay arodana nanay zany révolution paysanne avy ety ambany fa tsy révolution aristocratique révolution aristocratique ny tadiavinareo atao vous les aristocrates vous les col blanc ianareo no mangalatra ny révolution vahoaka de tonga de nareo misoratena hoe izahay le vahoaka ohatray mantany ny olona zahay am'izao fotoana zao ho mampiasa olona reny bande manœuvre sy maso hoe mba antanio ange makanesa nareo any ambany voatra tena ambany voatra de antany olona izake filoam-pirenena am'izao fotoana zao tena miteny aminareo fa 80% mbola miteny Andry Rajoelina tsy fatany akory hoe efa niovany any régime c'est une réalité za zay miteninareo zao pasteur dia miresaka amin'ny olona any amin'ny fotony misy olona vao niresaka tamiko zay mpiasako ao Antananarivo maçon sy manœuvre ao Antananarivo tompoko lazy tompoko vavy fa tsy aria sobaba tsy aria tsy haiko hoe zay koa re aria Andalatanosy ao Antananarivo dia antaniny le patron ny mpanao bâtiment de ao andohany zala de hoe mbola Andry Rajoelina filo grave tanareo le déconnexion entre ny aristocrates sy les masses populaires de re anao concertation nationale nareo de concertation des aristocrates fa tsy concertation de la masse populaire vous foutez de la gueule de qui là vous foutez de la gueule de qui là aiza le système hoe ahoana ny fomba ampiakarana ny feony vahoaka avy any amin'ny fotony de itenareo ka sarotra be zany rehefa te hitondra raha ngaty de mila miandra sarotra tsy mitady facilité rehefa hitondra j'ai gouverné c'est prévoyer ka manahirana be zany mandany volo et alors priorité des priorités zany c'est l'occasion ou jamais de demander l'opinion du peuple fotoana zao antanina ny hevitra ny vahoaka ary le fantanina ny hevitra vahoaka tsy référendum bidon ina le référendum bidon mody omena texte anankiroa misafidiana amin'ny tianareo fa izy ihany io face A ihany face B de mody fitahana le vahoaka fantatra eny le système référendum hatram'izay hoe izy antianareo ty lalam-panorenana ty ve sa ty fa za milaza aminareo fa ngamo misy vahoaka mamaky lalam-panorenana zany nga fantatry vahoaka zany na ianareo tsika ataotsika hoe 6% eto Facebook eto zay lalatina zay izy ny mahafantatra ny lalam-panorenana tsaraky ny constitution be vavadolo tsaraky ny constitution de l'olona le miteny tsaraky ny constitution mba lazao hoe article anankiray anatin'ny constitution tanareo zany hoe tsisy connexion mihitsy le izy fa zavatra efa préfabriqué ary zay manahany io allo zao aho diso fa tsy mampaninona allo za tonga de miteny am'izay rapitso tsy zay le izy de arabasoa arabatsara fa nanay zay ma précurseur anay pionnier nanay alefanay mialoha mba tsy andeha any akady hoe ity concertation nationale ty raha vao parti politique fotsiny eo
tsy anareo aristokraty bureaucrate tsy izy io zay mihitsy niogaoga voalohany tsy izy io ary zay tsy anaiky an'izay fa zay tena anetsika vahoaka hoe tsy io ny fanarahana fa mifamitakatsika atomboy hatrany amin'ny fokotany mihitsy atao inona fotsiny reny hoe chef fokotany reny atomboy hatrany amin'ny faisana mihitsy atomboy hatrany amin'ny fotony mihitsy dia ampiakaro de iteninareo ka mandany fotoana zany tsy maninona tsy isan'andro tsika noanao révolution ngambany fa mety mba hametraka tantara indray mandeha ao anatin'ny tsy haiko hoe siècle maromaro sa vola-penina ngambany justement 2 ans tsika ny nametraka calendrier 2 ans afaka anaovana concertation hatrany amin'ny fotony mihitsy aloha fa tsy concertation hoe mivory amin'ny palais des sports ao solo tena diaspora olona telo sy efatra fa voatendry io efa voatendry avy aty avy any Madagasikara hoe ranona sy ranona sy ranona ao solo tena ao Paris ranona sy ranona sy ranona avy any Canada ranona zany firanga de concertation tsy fivoriam-pianakaviana ve zany na fivorin'ny club tsy club ane ty fireneny ty sao de vernareo ohatrany club de judo club de pétanque club de foot de tsika mitovitovy tsika mifakahazo zay manana affinité ihany no miaraka tsy fireneny zany fa club ka zay mahatonga any mitaka hoe une vraie concertation nationale dia ça commence à la base ny base eto dia le 80% no zany raha mbola iareo aristocrate reo no mitarika ny concertation dia aminay tsy valable io mahazo tezitra zay tezitra mahazo miteny hoe mpanohitra tsy manina oui manohitra zany hevitra zany zay satria Madagasikara tsy anareo ka aristocrate rery ary zay zay mitsangana eto dia tsy misy parti politique justement apolitique zay eto apolitique zay zany eto dia solotena ny olona sans voix le représentant des sans voix SANS VOX reo ny akamanroan'ireo misy olona daholo ny andamosy ny mpanao politique ka pour une fois mba mitondra an'izay zay dia oui on dérange oui mandreraka be anareo ny fahenonareo rey fa tsy hay mihitsy zay pour une fois je suis là on est là mba hitondra feon'ny olona tsy misy feo tsindriko tsara rêver ensemble misy tiako atongavana zay refa veo le iarahana amin'ny concerté masa le manofo matsy c'est imaginer mila manana fahasahina mihitsy imaginer monde vaovao pourquoi tsika tsy afaka se permettre an'izany fa hoe aza de atao ambony loatra le bara pasteur fa aloha mba zavatra mba réalisable non. Quand on construit une nation, on peut rêver. Les Américains, les pères fondateurs des Amériques, savez de sanatria zany ohatrany reny le tanareo sasany rehefa le manamboatra trano na le manao travaux le trano reny de rehefa misakafo de hoe ny sakafo mipiasa aleo mba le ovo maina be tsisy nininy ihany fa raha tsy misy de iray sakafo amitsika eto na tsika mba le côtelette be ohatra zay izy on n'a pas droit à ça ve satria gasy rêver ensemble mba haninona mba afahatsika miaraka mieritreritra miaraka manofy monde vaovao Madagasikara vaovao ary raha tehiteny hoe qui dit monde vaovao dia rupture zay ny filaza azy rupture amin'ny teo aloha ny magaga mikasanao concertation nationale ianareo todika aminareo mpitondra io zany sy nareo consort sy mpanaraka azy reny sy nareo lay mpanao dokam-barotrany des partis politiques entité na élite no ao fa ny masse tsy consulté silencieuse les majorités silencieuses ahoana les monde rural ahoana les classes ouvrières ahoana tsy koty reny fa reny botiko tsy ho inclusive mihitsy zany ty resaky ty fa exclusive
ary élitiste. Zay zany izy. Concertation nationale exclusive fa tsy inclusive ary élitiste. Nefa zany ne divantsika tamin'le raiky laha teo aloha le kaitrana trano, népotisme, favoritisme. Ka nous zany dia fahatsapako aloha zany de hoe oui, on nous a volé notre révolution populaire. Zay na tena mihitsy tamin'iny fotoana reny hoe révolution populaire ty kainy savian'ny zala le zavatra ravantsena. Ko nous zany dia miteny ahy eto ary milaza hoe zahay dia akany distance-nay. Azonareo interprétena araky zay tiavanareo azy le izy. Ozonareo hoe opposition tsy maninona io moa fomba fidiscréditevana olona zany. Fa zahay manokana aloha zany manoloana an'izay zavatra zay de maka distance zay hoe tsy te ho complice ao anatin'ny atao hoe pseudo refondation. Ho anay de tena mazava pseudo refondation io. Ary ho anareo zay mino an'izany satria nareo tena hitako tena misy tena ohatrany any amin'ny abakabaka mihitsy. Vous qui croyez en cela, bonne chance, bonne route et bon vent. Eto zay tazana anareo. Zay zany a tsodrano zay ho anareo zay mino an'izany a bonne chance ozy izy le hira zay raha ho anay France, bon vol. Vokatry zay ary dia mba ilaza am'izay aho satria efa tsy misy any le refondation fa pseudo refondation no misy. De aloha raha mba ilazany nofinofiko zay saiky mba niarahako mizara taminareo rehetrarehetra praidonakafo kanjo ohatrany tsy ho possible l'izy de aloha zaraiko eto nia eto zay lazanareo zay Facebook ve kataona za raha mba misy an'ty Facebook ty de mba mandeha mba mety mandeha kely any le feo tsy maninona raha mety misy mangalatra le hevitra tsy problème ho anazy zany nanazy zava-dehibe rehefa mandroso ny fireneko de zay de zaraiko eto ty rêvenay ty ho an'ny vahoaka malagasy. Isika de tsy tokony ho andevozany lasa, tsy tokony esclave du passé, zany hoe mireproduire an'ilay schéma teo aloha zay foana zany le izy. De noho zany a aza misafidy ny lalan'ny moramora. C'est comme le pays du mouramour. Ne choisissons pas le chemin de la facilité. Problème à maintien, itsika mitady manofy te hanao trano avo be nefa ny fototra marivo kely hoe ka makarary tanana kosa ane le miady fototra fa miepaka daholo le tanany. Enao amin'io manofy te hanana building 10 étages. Nefa le fototra anao zara fa misy 1 mètre. Mamono olona ane zany. Mety mijoalajoala be le trano. Moindre cyclone de midaraboka de maty daholo ny olona ao. Noho zany rehefa tsika ny manofy monde vaovao dia tsy mahazo misafidy mila manao rupture amin'ny lasa ary tsy mahazo misafidy ny lalana mora na ny chemin de facilité. Ao anatin'ny révolution dia misy ny atao hoe repenser, redéfinir, redescrire le pays. Eto zany tena hoe tsy hoe ahoana ny anamboarana an'ity fireneny ity. Hiezaka mihitsy zany iformule ny zavatra ato anatin'ny lohako. Ara-pitaiko ihany aminareo zay manam-pahefana sao de mba mety ilainareo ihany. Tsy hoe ahoana ny anamboarana an'le fireneny, ahoana ny hamoronana firenena vaovao zay mihitsy le refondation. Créer une nouvelle nation. Nanay tena tonga any mihitsy le eritreritra fa tsy hoe atao tip-top tanareo ohatran'le hoe makery amin'ny mpanao bisikileta vaky pneu de tiranga lesy mba soloa any de asina kely de gratena de tsy tena voakiky tsara de asina lakôly de lakôly koa tsy tena maina tsara de mandeha kely 20 km de
masona io izy le pneu de tapehana andray de mandeha farany le pneu feno tiptop be debe zany hoe fa iny dolo zany ny fissure andeha rehefa avy eo. Ty zany de hoe comment créer une nouvelle nation. Tena occasion ngeza be ty a ry vahoaka malagasy miafahantsika mamorona firenena vaovao fa tsy hoe manamboatra ity firenentsika ity. Dia za moa tia mamaky boky, anisan'ny nanimba ny masoko zay zavatra zay, dia tsy haiko hoe par hasard ve zany sa zay ny lalan'Andriamanitra tsy haiko, fa nisy boky izay nakako nitarika ny réflexion boky nosoratany Thomas More britannique. Titran'le boky Utopia. Na le titre any ara de fa mahavariana be Utopia zany hoe utopie. Zao io boky io meno kely fa miangy avy am'izay ny réflexion-ko. Thomas More de tia manao voyage ohatran'ny expédition ohatran'ny Victor Hugo sy ireo olona taloha zay hitanareo le manana toetsaina, hitanareo zay ny grandeur ny olona taloha manana toetsaina explorateur. Ary non seulement manana toetsaina explorateur fa manana toetsaina i chercher un nouveau monde, toetsain'ny olona pionnier zany. Fa tsy le efa io britannique ane tam'izany fotoana zany efa civilisation matanjaka fa naninona zareo napiasa olona sy budget sy ana hoe mila mi-explorer monde vaovao tsika fa tsy mianina am'izay fa misy eo nefa zareo efa tena ao anatin'ny heriny ray manontolo. De nandeha Thomas More manao voyage dia sendra nahita nosy anankiray izy. De io nosy io zany tena mbola tsy fatany mihitsy. Dia ny zavatra hitany tao zany nahavariana azy de lasa ny imagination rehefa nahita le polina tao amin'io nosy io izy de nomeny anarana le nosy Utopia ny nomeny anarana zay ny anarany fa izy nameny anarana hoe Utopia na utopie. Dia namorona am'izay izy ao anatin'ny lohany na lasa nataony roman le izy zany hoe miaingy avy amin'ny histoire vrai fa navadiny roman science fiction. De zao le izy hoe manofy aho izy mitovy tsisy valaka amin'ny Martin Luther King lay nanao hoe I have a dream. Hoe manofy aho izy Martin Luther King dia ndray andro any izy ny zanaky ny andevo ho tafaraka amin'ny zanaky ny izy moa izy ty zanaky ny tompony andevo de miaraka eo amin'ny tendrombohitra anankiray zareo, tendrombohitra mena, de ny ray latabatra de miara ny sakafo ry zareo. Dia manofy ao izy fa ny lemaky Mississippi zay toerana feno famoretana lasa toerana loasandriaky ny liberté sy ny fahamarinana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe utopie kanefa utopie manao hoe rahoviana mba hisy io monde io. De ohatr'izay koa na Thomas More. De namorona izy tao anatin'ny carnet de voyage ny hoe nahita tanàna anankiray izy atao hoe utopie. Na le titre rao de fa afarina dika le utopie mas de hoe de nulle part, ville de nulle part zany hoe tanàna tsy répertorié fa nipotra ho azy tapaka comme ça. Tiako ajanoko eo aloha fa mbola toy zako izy le hoe imagination. Tadidio tsara fa ny recherche rehetrarehetra na miresaka tamina chercheur dia miaingy avy amin'ny imagination foana. Dia avy amin'ny imagination izy no manao hypothèse. De rehefa avy manao hypothèse izy de manao expérimentation. De rehefa nanao expérimentation izy de zay izy vao nanao action. Zay zany nany olona. Imagination, hypothèse, expérimentation, action. Donc ny source zany tsy mamaika aloha ny action fa tena miverina mihitsy any amin'ilay atao hoe imagination. Manana liberté d'imagination. Za zany tena je pousse le bouchon très loin. Tsy any amin'ilay action aloha. Hoe zay ny antony nahatonga anay mitaky an'ilay concertation tena izy hoe betsaka ny malagasy any manana nofinofy na modèle de société
tsy zay rery tsy anareo rery fa ny olona rehetra dia iny aloha l'important ny olona libre tompoko de olona manana zay capacité d'imagination zay aveo iny imagination iny tsy atao olona mpandrefo mpanao ary vatao mpandrina fa le esprit libre lay toetsaina libre mihitsy mba afahanao mipousser ny limitinao farany lavitra fa tsy le olona le hoe efio eo e efa ataovy mety io e ataovy mahampy anao io e zay de ohatra zao le récit de le tantara zany rehefa nanao le voyage izy ka nahita nio nosy anankiray de nataonao utopia dikale utopia oa de hoe ville na île de nulle part venant de nulle part ny zavatra nanaitra any Thomas More rehefa nahita nio nosy io izy sy ny vahoaka tao de nahita izy hoe tsy misy ifandraisany am'lay zavatra iainany any Angleterre ny zavatra ny atao logika zany satria samy manana ny fombany fa le tiana tongavana hoe le système mihitsy hoe le olona tao izy tena ahoana filazany azy tsy ahoana re misy terme filazako azy hoe le réalité ny ainany tao am'le nosy na tonga azy nao hoe raha mba tonga any Angleterre moa possible ave afaka amy redéfinir an'le fiarahamonina ho vaovao indray un chemin neuf oui c'est risqué fa raha mijery ny soratra masina ianareo raha mijery ny soratra masina nareo mba amateolojianina tsy lavitra n'zany réalité any Thomas More zany i Abraham ane efa tsara plasy nanan-karena tao amin'ny tany orany Kalde no indro izy Andriamanitra hoe miala amin'ny tany razanao ho any amin'ny tany zay ho aseko anao c'est un grand risque de rechercher un nouveau monde repenser créer une nouvelle nation kanefa tena ao anatiny zay mihitsy ny misy ny force ny hébreu sy ny jiosy inona mampatanjaka an'ireo jiosy reo pourquoi les juifs sont-ils très intelligents mitovy any ny betrotsika samy betro namboarin-Jagnahary any fa reo olo reo manana an'izay esprit de créativité d'imagination hoe miainga avy any amy tsy misy rele rony de mandeha manana toetsaina explorateur sahy explorer any ampandehanana any mandraky tiany androany moa toetsainy zareo zany zavatra zany dia io zany netreretiny Thomas More hoe possible aveo izy mirepenser fiarahamonina vaovao risqué zao izy kanefa ozy izy aleoko ozy izy misafidy an'izay toy izay hiaritra fotsiny anaiky zava-misy io ny contraire an'izay ndray de misy miteny ny olona hoe risque be zany pasteur fa aloha ohatran'le fiteny sasany izy any andony karaha mampiasa mpanjakana raha miala am'ireo partenaire reo tsika raha hiala am'le partenaire mazatra aloha atao zay ampivitrana miaraka am'reo atao de mba efihinao kely eo de sy rehefa mba voalohany karaha mampiasa mpanjakana de fa ataovy mahampy anao zay pastera inona ny amin'ny fisanao fiaraha-monde vaovao zany arrête zay l'izy solution de facilité oui kanefa de à quel prix tsy fantatro de inona zavatra hitany Thomas More to am'le tanàna de zao hoe loi naturelle nenany olona tao ny zavatra rehetrarehetra tao dia miarahan'izy rehetra io no nanaitra tsy misy zao tsara ny teniny tsy misy prince izay iakinany désirny vahoaka fa le peuple mihitsy no niaraka ny fampizara hoe inona no ilainy zareo tsy ny prince no miteny hoe zao ny besoin nareo fa ny vahoaka no mahalala ny besoin et ça pour moi c'est la vraie révolution que j'attends tsy possible mihitsy mialatsiny aminareo ragnandria hoe
olona izay soa tongotongo zao fitenay simoany efa tsara plasy tsara petraka hahafantatra ny besoin le vahoaka any fotony mihoatra n'olo le vahoaka tsy misy na hiteny azy nareo ka zay fa nitety an'io Madagasikara io fa ianao nitety tamy 4x4 sy hélicoptère sy jet privé ianao nandalo kely teo am'le tanàna fotsiny fa tsy niaina teo du matin midi et soir comment le mentalité ny olo mifonctionne manahoana ny inona ny horizon ny olo inona ny espoir ny olo inona ny mentalité ny olo tsisy mahalala an'izany mihoatra no izy ireo. Les biens publics régis par le peuple et non par les princes. De hiteny amiko nareo hoe communisme zany pasteur tsy manino fa tsy resaka communisme koa fa mbola ho hitatsika eo rehefa avy eo toizako tam'le voyage ny Thomas More io ny antsika aloha misy miandrotsika olona tsara zay le syndrome de Messie manao roulette russe hoe on mise sur une personne hoe Andriamanitra mba me olona marina zahay me olona tsara fanahy zay mivavaka be me olona endry zay Andriamanitra mandra-pahatonga le olona endry zany de maninona atsika fafanokeo atsika mbola miandro valomavaka pasteur ano miteny eto miandro zanytsika hoe non aza maika anao rahalahy manana finoana pastera vavaky tsika de ho avy ny olona irany Jehova hamonjy ny firenena mamaly anareo hoe je ne mange pas de ce pain là efa nomenjanahary daholo ny zavatra ilaintsika ty fireneny tia na fon'Andriamanitra ho nosy ato daholo ny arena rehetra tsy olona no ilainy eto fa fizarana ny fananany malagasy tokony ho izy. Ahoana ny atongavana am'izay ary de izao ny zavatra nation Thomas More tamin'ny diany tamin'ny tanàna lazana utopie manofy aho izy Thomas More am'zany ohatrany io tanàna io ny any à Londres izy ndray andro any les dépenses sont limitées aloha de fa oza hoe ohatrany tsy mety any aminay zany carburant ndro le roa nefa misy mahatratra 50 millions et là mandeha bus tous égaux terre de justice zay zany ny endriky le hoe utopia ina ny tiako atongavana tsy anofotsika déduction ny zavatra ilaina zany de hoe ahoana ny tazomana foana miaspire am'izay idéal zay tokony apetraka foana zay idéal zay fa tsy hoe mianina am'izay fa misy mila apetraka ambony mihitsy ny bara ny objectif zay fantatra fa tsy ho tratra mihitsy aloha de atsaoko za olona réaliste tsy ho tratra mihitsy io fa plus ambony be ny objectif de mba mandroso kely tanareo moa zany le filaza azy le hoe hanenjika an'ity aho de arakaraky ny maambony an'iny tanareo ohatrany tsika le tamin'ny tsika le manao jeu de lastique tamin'ny mbola kely ho an'izay nanao an'izany tamin'ny mbola fahazazana atao ambony le jeu de lastique fantatra fa tsy ho takatra fa arakaraky ny mahavo an'le lastique no ezan'lay zaza na lay atleta hanatratra an'iny de iny effort n'iny no important fa tsy hoe izy tafa oatra an'lay élastique azonareo izy ny fametrahana cap objectif farany ambony no mampandroso ny fiarahamonina fa tsy hoe au pays du moramora ataovy zay vitan'la zay metimety zay azoazo rehefa mba zay de zay rehefa afaka raduel sy raha vatomanga de ataovy ampanareo vaoka zay fa sisan'izay zay dirana lalina fa zaranlara afaka raduel za mila cap farany ambony
ny vahoaka mila kapfara mba hatonga n'ilay vahoaka hiara-entana handroso za tsy miteny hoe ny mpitondra ihany fa hatonga n'ilay collectivité hiaraka hiekatra ilaina zay zavatra zay mila minorirana zay zavatra zay foana atsika zany hoe lay utopie zany lay idéalisme ve ny lahazako azy dia io no manosika ny olona hiasa zareo tsara ny fandrosoany ny firenena occidental tsika tsy manao copie fa resaka toe-tsaina inona ny anisany mampandroso an'ireo firenena matanjaka ambony be ny azy io goal io le objectif sans zareo mametraka objectif ambony dia en fonction zay objectif ambony zay no anaovan'ny zareo effort am'le izy de izy iny effort iny no hita hoe ataotsika hoe objectif ambony be dia efa mba mandroso kely izy 3 centimètres fa raha ataonao ambany le objectif dia tsisy fandrosona mihitsy na dia 1 millimètre resaka logika any izy zany hoe sans idéal sans avancée SANS rehefa tsy manana idéal de société tsika de tsy misy évolution ary tsy misy fandrosona zany hoe mila utopiste mihitsy tsika vahoaka malagasy zany tsy hoe mpanao aza tam-pandrina tsy hoe mpanomofy atoandro fa le utopiste de zao hoe pousser l'objectif le plus loin possible mba hanery ahy hiasa hanatratra ny objectif io ahoana am'izay ary ny anatratrarana zay zavatra zay zay idéal zay dia mila rafitra anankiray tsika eto am'izay tsika hiditra zay zany aloha ny objectif théorique ve filazana zany tsy haiko fa hiditra am'izay sur le plan pratique ahoana ny ampiarana an'izay dans la pratique mila mametraka rafitra am'izay tsika hametraka an'io idéal io sy hahatonga an'le olona hanatratra an'io idéal io anome ohatra anareo ny fametrahana an'izay idéal zay dia source de motivation ny vahoaka na de tsy mitovy ary izy de misy ohatra concret aseko anareo ty hitanareo kany Facebook Mark Zuckerberg tsika zao raha misaka hoe Mark Zuckerberg Facebook de hoe teknolojia intelligence artificielle olona ambony be amin'ny fahaizana tsy resaka teknolojia ozy izy Mark Zuckerberg aloha no la clé de réussite ny Facebook fa inona ny zavatra nataony ny zavatra nataony dia nanarama izy psychologue sy anthropologue nandinika ny système de consommation ny olombelona eto an-tany observation nandinika hoe ahoana ny fotom-pisainan'ny olona mampiasa telefone inona ny besoin anthropologique an'ny olona inona ny besoin psychologique an'ny olona de iny avy eo ny traduiseny zalahy tany amin'ny Mark Zuckerberg de ozy Mark Zuckerberg hoe voareny rapport hoe manana besoin d'estime ny olona besoin de reconnaissance ny olona besoin de flatterie ny olona izay ny atombohany nanaovana an'ireny emoji reny nanaraka reportage mihitsy hoe tanareo ny emoji le hoe misy mitomany de le manao drao de le manao drao de le miteka de le ohatra misy mandoa mialatsiny fa ohatra misy sarisary be deabe amin'ny emoji fruit na observation anthropologique et psychologique namoahana an'ireny avancée technologique ny technologie zany fitaovana ampelatana ny observation ny olombelona dia io mahatonga atsika addict amin'ny réseaux sociaux io satria nanao analyse comportementale ny olombelona Mark Zuckerberg zay fotsiny asan'ireo bandy reo tsisy asan'ireo bandy reo zany vao mifo maraina ataon'reo riva dia mijery ny fomba
fiainan'ny olombelona de apartiran'iny izy hoe zao ndray zany kanal anankiray de iny avy eo hoe izy am'zay mila olona ohatrao tsika mamorona application mamaly ny tinady avy amin'io besoin psychologique io ao ve le tinady zany eo zany le tiako ny tena aminao mon colonel fantatrao ve ny besoin ny vahoaka malagasy fantatrao ve ny besoin psychologique attente populaire zay anao vao mamadika an'izany ho programme zay anao vao mamadika an'izany ho plan d'action zay anao vao mamadika an'izany ho projet de loi fa ny zava-misy mivoaka ny LFI tsy misy nazo an'ilay loi de finance farany teo tena mialatsina fa tena misy budget zay tsy any fanabeazana zany tena kivy anao mijery an'izy hoe est-ce que ça répond aux attentes du peuple exemple fotsiny zay resako atsika donc zany iverenako le nofonofoko vola lazaiko eto le izy ohatra zay koa ho any Madagasikara mialohany hitadiavatsika vola eo foana matso zay aiza mpamatsy vola aizany zao tsika voaka malagasy matsy mora fahanandalitra hoe atsika tsy afaka am'ireo mpamatsy vola reo mariny zany tsy za tsy andaika za tsy mino za tsy mandaha zany fa azadiny fa banky anareo ary ny banque fantatrareo ny lalana banque fa le monde fonctionne le système économique fonctionne sur les dettes tsy babanao io tsy endrinao tsy hoe bogosy be Mikael de ozy izy ny banque mondiale so mafatifaty be fa mpiandro izy tsara tare be izy mivady mivavaka be ty misy 2 milliards de dollars ho anareo tu te crois pour qui toi hein c'est une banque ary ny banque plus ianao endetté plus miodina ny azy dikan'izay tsy izy reny zay le mety hoe inona aloha le besoin le vahoaka avant de chercher l'argent ary tsy maintsy mila volontsika za tsy mandany zany fa il faut bien choisir où investir fa tsy hoe mahazo volatsika 2 milliards de dollars de faly be daholo de fa ny problème ahoana ny répartition an'io vola io avy eo ahoana aizany tokony andefasana an'le izy aloha zero tsara zao na Mark Zuckerberg tsy apozinareo tsy any amin'ny teknolojia ny mandaniny vola voalohany tsy any amin'ny resaka telefone fa any amin'ny anthropologue mandinika ny système de consommation n'olombelona vita iny naka fotoana mihitsy izy aloha zay izy hoe orzala ty ny rapport ny psychologue sy ny anthropologue ny amin'ny système de fonctionnement ny consommation n'olombelona zao ny besoin ny olona zao ny désir ny olona zao ny fantasme ny olona zao ny attente ny olona ahoana ny amadiana an'io chiffre zero tsara les besoins no avadika chiffre fa tsy ny chiffre no mandeha mialoha inona ny besoin inona am'izay ary ny politique apetraka eo mba ahafahana mirépondre an'io ary rehefa mirépondre an'le besoin lay politique nationale sy le investissement dia mamokatra le firenena satria mifanena ny fampiona ny tisiny manina ozy fitenenana mifanena le tisiny manina de tonga dia tsy mila motivena kory le vahoaka mila miasa satria tena ao am'le besoin mihitsy ny voakitiky fa tena milaza aminao fa mifo maraina izy tsy mila tenena hoe mifo maraina ary gasy vitan'io fa le zavatra tsy any am'le mangididiny voatroatra de cambre le rony tsy motive zaozy izy asa maina eto nefa zala ihany mitango an'io eo normal be le vahoaka raha camp zay zany ka zao avant de chercher aiza mitady vola be ny toerana ahitana vola fa mila fatarina aiza ny investissement voalohany aloha inona ny investissement atao voalohany de za aloha maha théologiana sy humanista angambany il faut investir sur l'homme d'abord zay ny meilleur investissement tsara indrindra de ny olombelona tsy anaty trano zay na voan'le teo aloha ny eritreritra le teo aloha fa navita collision mamilay be de hoe tia ny vahoaka izy non
tsy ao anatina infrastructure no tiany no mety fa le vahoaka le olona no mila il faut investir dans l'homme averiko tsara zavatra zay ary rehefa miinvestir dans l'homme ianao dia motivé izy ary za samy teny aminareo fa il va produire plus que vous allez lui demander havita mihoatra no nangatanareo izy de mandeha ny développement ny firenena hanome ohatra fotsiny azo investissement dans l'homme éducation nationale fanabeazana ny vahoaka mampalahelo anie fa tena zao no mahatonga atsika matra satria novendranona mihitsy le vahoaka on a abrutisena le vahoaka am'izay fotoan'izay on fait ce qu'on veut tsy vola very zany ny vola holanitsika am'ireo kolonga reo zanaka mpampianatra amy teny eto any aloha il faut investir dans l'homme cher président n'investissez pas dans les briques ou dans les armes any amin'ny olona aloha misy teniny mamaneny lava zay elatsina manonona anazy rehefa nanao ny asa rehefa lesaky hoe andeha anao asa fitoriana zany ny fiangonana hoe misy asa fitoriana atao dia réflexe ny olona rehefa anao asa na inona io surtout asa ampiangonana de zao ny fanontaniana olona aizany teti-bola aizany vola anaovana an'io asa io de zao ny teny mamaneny lava tamin'ny fahavelony ny olona aloha izy no tadiavina zay vao ny vola ny olona aloha politika Jesosy koa zany tsy nataoko mpanarato-trondro tsy anao fa mpanarato-olona mila olona intègre Madagasikara mila olona vaovao Madagasikara donc tena mila zay le il faut prendre tout ça mila any am'le modelage le façonnage ny toe-tsaina misy any am'le éducation idirako zay rehefa avy eo tsy tena aminareo idéaliste fa omeko anareo daholo ny tena ty zany zavatra efa atao anatin'ny lohako ohatra am'izay fa ny velariko eto ny lohanareo eto ty dia apetrako eto satria le izy fahitako azy tsy andeha am'lohany de aloha de eto zany manao ny ao any amin'ny olona dia inona lay nanoratra am'izay Thomas More hoe inona ozy izy l'organisation politique fondée sur l'homme averiko ny ray organisation politique fondée sur l'homme zay ny organisation politique mahomby dino de inona le izy zao ny azy ny zavatra nataony hoe mila volena ozy izy ny esprit familial ary io mety tsika malagasy io la famille c'est une valeur ngeza be amitsika gasy fianakaviana efa nisy vidéo nataoko taloha ho an'izay fampanaraka ampizy azonareo jerena le hoe système ho ana zany système patriarcal positive any any no système hitako mety à Madagascar tsy mandrakizay fa dans un premier temps mandainga zay amlaza hoe ity rafitra ity mety à Madagascar mandrakizay miévoluer le fiarahamonina miévoluer les générations pour l'instant aloha tsy fantatra hoe pendant ohatrany io ohatra ny logiciel eto ambony tany de obsolète daholo misy ny logiciel hoe ty roa taona telo taona maharitra dia na tsara tohinareo tsy maintsy solonao io raha tianao andeha ny ordinateur anao de ohatra zay koa le izy ty tsisy rafitra hoe ty de namety mandrakizay fa système patriarcal positive an'le izy oa dia nampifandraisiko amin'ny théorie ny Thomas More de zao chaque famille eno tsara rêve ny aty utopie fa utopie réaliste aona le système raha anao élection tsika tsy fantatry izy re raha nga solo mpanosika kalesa ary anaty ala ary hoe ino ny candidat tsika io zany natsika zareo tsara rehefa le misy fifidianana reny lany anao de mena drapeau kely de mirakoraka eo de vita
tsy fantatry raha sola akory izy abogosy fotsiny izy tondra 4-4 somary nandeha zavatra ohatrany vy zay izy aeroplanina de zay sasarety la donc zany mila olona fantany ametrahany confianceny mitondra ny tenany satria mentalité gasy ndraisantsika eto tsika patriarcal dia chaque famille no mivondrona io famille io mivondrona ohatra fianakaviana raha mandiniky nareo anatin'ny fivoriam-pianakaviana tsika hoa réaliste za zany tsy manaraka modèle ny tandrefana na ny modèle hoe socialisme non modèle de famille malagasy no iangako miasa tany ambanivohitra raha itenanareo hoe ianao io moa zany mba aveza j'ai travaillé pendant au moins 7 ans en milieu rural miara-niosona tamin'ny tatsaha mahafantatra tsara ny lohan'ireo olo reo miara-nonona taminy pendant 7 ans chaque famille s'unit mivondrona ny fianakaviana de ny fianakaviana aveo no manondro misorganize ho groupe anankiray dia ao anatin'ilay famille eto zany ino filazako azy misy toe-tsainy atandroy tiako be mialatsiny amin'ny zala atandroy ireo mpiziva aminay moa zay antanosy misy toe-tsainy atandroy any de hoe iza ny héros ny fianakaviana c'est chef de tribu héros de la famille les héros tsy voatery hoe mpanakarena fa zay hitanao hoe c'est quelqu'un de sage manana ataotsika hoe manana fijery tsy haiko filaza azy le i zany le olona totena fianakaviana le olona référence zany rehefa misy zavatra le any tanàna zany raha mandiniky tsara nareo de andraso loha antaniany hevitry dadafara tsy misy an'izay le fitenin'ny olona loha antaniany hevitry dadafara na neny fara na peu importe tsy voatery lamato io fa misy ny atao hoe leader informel ao anivon'ny fiarahamonina formel mety le zandry olona mihitsy io fa le famille malala azy de aveo iny olona iny no tendreny lay famille ao anatiny atao hoe conseil des sénateurs modèle nataony Thomas More ty hitako hoe mety tsara conseil des sénateurs ny filaza azy tsy le sénateur mahazatra anareo le antrano manga dia ireny aveo no mivadika grands électeurs zany hoe le mpifidy satria za manokana tsy mbola zakatsika malagasy zany atao hoe suffrage universel zany ina moa le suffrage universel le hoe aka démocratie ny hoe pasteur ny olona rehetra tokony hifidy marina zay fa amin'ny saina tsy miangatra manana capacité de jugement ve ny gasy rehetra eo amin'ny fifidianana tena tsoro ny marina ianao angambany oui ianao mety mijery télé de hoe ay zao zany candidat avy amin'ny zareo timiny ay zao zany candidat avy amin'ny zareo RCR ay zao zany satria fantatrao fa eritrereto le masse populaire ry mpanosika galesa sy le patsaka ry anaty akatary tsy fanambanina azy fa mipetraka am'le réalité zay tondron'ny olona aminy de hoe ty le c'est bileta ty le bogosy be tina tsika ay eny ary de tonga ny fifidianana de inona rotsany eo sa izy no manendry ny héros de la famille na représentant de la famille de iny représentant de la famille mba manana capacité de réflexion minimum le seuil du minimum afaka mijery am'izay hoe izy adolo moa zany le candidat reto de ireny no grands électeurs amin'ny fifidianana satria izy mahalala tsara nreto fianakaviany reto représentatif tsara am'izay fotoana zay zany le izy za zay mbola mamerina Madagascar ho mbola tsy vonona ho amina élection universelle pour l'instant mbola mandeha mivoatra io ny firenena démocratique io any araky ny teny Lazaraza Ferson imbonako hevitra amin'iny efa nandalo siècle maromaro zareo vao tonga am'izany maturation zany donc tsy manao copie-coller tsika fa nanalo zany zany hoe alolo ampiasaina ny réalité du terrain du moment aussi du moment tsy ndiko tsara zavatra zay conclusion
ireto zany no mot d'ordre ho anahy zavatra telo am'izay ty am'izay an'le rafitra hanatratrarana an'lay tanjona ery ambony o za hoe le idéal zany tena ataotsika ambony be de ahoana ny atongavana amin'io idéal io a reto zavatra telo reto no everiko mila tazomina ametrahana structure voalohany mila rafitra anankiray norira fotsiny an'lay flamme de la révolution mila averimberina foana matoa ny soratra masina miteny any zanak'Israely manao hoe ampianariny tsara ny zanakao zany ary ny zanakao koa mampianatra ny zanany ilaina le famerimberena la pédagogie la répétition c'est l'art de la pédagogie matoa misy ny dokam-barotra tompoko lasy tompoko vavy averimberina de ilaina ny mampatsiaro ny olona foana hoe iza izy zany hoe le révolution zany de zao mila actualisenao anatin'le olona foana le flamme de la révolution le flamme ao iaho ahoana apetrakytsika io iny a mbola olazaiko ahoana ny atongavana amin'iny a structure anankiray maleo tena io fotsiny no asany mamelombelona an'lay patriotisme tsy vitan'ny filoham-pirenena io satria filoham-pirenena difitry ny agenda difitry ny fivoriana fa tena mila entité anankiray mpamelona an'lay patriotisme ao amin'ny olona fotsiny mba hitazomana an'lay flamme mbola hidirako rehefa avy eo rafitra anankiray faharoa dia ny ananany olona culture du travail io mbola problème be a Madagasikara hoe ahoana ny ananany olona toe-tsaina tia miasa sy fitiavana ny légal na ny lalàna io masy ny problème le fitiavana an'le asa mihitsy culture du travail io tsy misy eo amitsika satria le motivation tsy misy bien sûr ary tsy misaraka amin'ny culture du travail le hoe fitiavana ny lalàna l'amour de la loi tsy hoe tahotra ny lalàna fa l'amour de la loi samy hafa toe-tsaina hoe intégré ho aminy mihitsy le lalàna mbola iverenako iny rehefa aveo fa tanosaiko fotsiny aloha fahatelo contrôle et suivi ny mpitondra sy ny entina tena mila raha maso reo mpitondra reo fa vita na tonga an'ireo misavara lila sy misara na ola fara zay milay ary io na de tena mpanompon'Andriamanitra tena tsara ary io le pouvoir ne corrompt pas za manitsy tsy ny fahefana ny manova olona tsy ny vola ny manova olona fa ny fahefana sy ny vola mirévele ny tena vrai naturany olona averiko ndray tsy ny pouvoir no micorrompre olona ary tsy ny vola hoe ka efa voatendry ministre izy de niova lasa président izy de niova lasa député izy de niova lasa maire izy de niova tsy niova izy fa ilay fahefana sy ilay vola no mirévele hoe iza marina izy fa taloha izy a rakotra atao fa rehefa nisy am'izay le vola zay vao tena miseho le maizy azy donc mba tsy atonga atsika hoe ady engany izy mba tsy ova zay ny problème atsika gasy ataovy nareo mpanaraka amin'ny Pentecôte vava mafy pasteur mba tsy ova izy ho zay mba soyez réaliste quoi vava mafy mba tsy ova izy de miaratsika de ty izy niova de disy fanantenana fa niova izy tsy any vavaka azonao atao foana fa structure anao apetraka ina structure de contrôle et de suivi mila raha maso ny mpitondra fa hatram'izay a izy sady boty sady chauffeur no patron izy zany no sady au volant izy no mibaiko izy no manao ny rehetrarehetra non mila ferana ny fahefana zany zao a révolution ngeza be ahoana ny amerana ny fahefany mpitondra fa tsy manana pouvoir absolu ary faharoa rafitra mba hatonga ny vahoaka koa satria mila ny vahoaka koa mila contrôlena fa tsy ny mpitondra ihany ho raisiko tsirairay reo ny alatsy mety lavalava kely fa tsy efa ela tsika tsy nanao fandarina dia manomboko zao tsika tsy anao isaky ny zoma fa rehefa misy zavatra mavesatra ty anatiko dia zay tsika vao manao émission voalohany ahoana ny norira n'lay idéal ina le rafitra ahoana metrana rafitra anankiray mba afahana minorira le idéal zany lay révolution ahoana ny tazomana le flamme de la révolution miverimberina amin'ny resaka hitatsika tao Facebook sy amin'ny firenena sy any amin'ny vaovao sy any amin'ny fiarahamonina hoe
ozytsika hoe tsy ampy fahalalana ny olona éducation eno tsara eto ty zavatra vaovao ty tsy ampy fahalalana sy fanabeazana ny olona avako tsara fahalalana sy fanabeazana éducation tsy resaka fahalalana ary tena marina ny tenin'ny spécialiste en pédagogie hoe tsy anjaran'ny sekoly ny manabe ny zaza fa anjaran'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina fa anjaran'ny sekoly ny mampianatra ny zaza ny fahalalana satria tsy équipé am'izany izy ny fiarahamonina eto be debe ny fiangonana ny fikambanana stitily skoty fiangonana tsy haiko tsony karazana fikambanana be debe karate inona le reny ny manabe matotsika mampiditra ny zanatsika am'ireny de ho beazina fa any am-pianarana izy hianatra fahalalana mba azo savoir faire fa ty amin'ny fanabeazana izy savoir vivre deux choses différentes ny savoir faire any an-tsekoly chapeau raha déjà pour les profs fa tsy moro zany mbola apetraka ao misoroky le mpampianatra koa le savoir vivre oui mais ilaina ihany le mampianatra politesse fa tsy an'ny base fa angamba mety manamboatra fotsiny hoe ty mba amboarina kely de c'est tout fa tsy ry zareo koa ny mbola amboly an'iny fa ny fiarahamonina no mametraka ny atao hoe savoir vivre ka eo indrindra ny misy lesoko hoe satria tsy mitovy ny chance ananany vahoaka teo amin'ny lafin'ny parcours académique za zany réaliste misy nahazo vola manana ray aman-dreny natanjaka de nandefa nianatra ny zanany aty andafy misy nahazo piston fa mahalala olona ao ministère any amin'ny présidence any amin'ny assemblée nationale de na izy misy nahita canal de lasa ok c'est la vie comme ça tsika tsy ady vitana amin'ny olona de ahoana zany reo ao ndray zany le mijanona teo toerana tsy midika misy hoe concret izy misy tena mahay lavitra noho nandeha nivoaka ary misy zara fa nianatra ahoana am'izay ary ny ametrahana ny atao hoe égalité des chances eo am'le zanaka malagasy sy le vahoaka malagasy tsy fataliste fotsiny hoe c'est comme ça pasteur de mila manaiky tsika de lasa mametraka atsika fiarahamonina à deux vitesses zany hoe mbola fitondran'ny aristokraty ihany zany no mitondra de le masse populaire zany le atao boto sy atao piasa sy atao irakiraka ity misy proposition anankiray raha mieno ahy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao atsangano ny atao hoe université populaire averiko ndray atsangano ny atao hoe université populaire ina le université populaire ao anatin'ny université populaire tsy formation diplômante hoe ampidiriny io masy le université de mba azo licence maîtrise master pardon PhD na doctorat fa ampanaovana remise à niveau ny olona zay latsaka fa tsy hoe ndry sambatry nareo fa mba nianatra any andafy ozy le tsy nianatra sambatry nareo fa mba nianatra tany amin'ny INSCAE sambatry nareo fa nianatra tany amin'ny ISCAM sambatry nareo fa nianatra tany amin'ny NTH sambatry nareo fa de mijanona fotsiny tsika la de zay ny lahatra za tena halako misy ny hoe lahatra ty zay ny fitondran'Andriamanitra non tsy fitondran'Andriamanitra zany injustice zany ny anarany zany donc c'est le rôle de l'État manome chance ho an'ny rehetra de zay matoko hoe atsangano université populaire ina l'université populaire formation non diplômante tsy isaka diplôme fa mba afahan'le olona mampakatra ny fari-pahalalana de kely azy fanaon'ny olona amy tany maro zany ohatra na olona efa lehibe izy na antitra izy na fa lehibe na fa miasa de ohatra hoe za zao manana passion hoe za tena hitako hoe latsaka be en français ohatra de tokony isy université populaire ndraiky mpampianatra langue ho an'ny olona tsy hoe aka diplôme fa mba hampiakatra an'le niveauny misy ane lazaiko anareo hoe chef de service fa miteny frantsay zany izy fa tena mbola zanaka mpampianatra amy teny an'izany hitako mpianatra mamanay tao mialatsiny aminao neny raha mihainao an'ity misy colonel avec bokotra be
manao construction de phrase fa tenina ozana hoe fa taiza tombokotra an'le ty tsy ao mihitsy nisy dokotera mpampianatra donc tsy hoe sanatria manambany ny olona fa c'est la réalité de la vie quotidienne zao resantsika zao donc zany tokony nisy conscience citoyenne hoe za raha manatombontso Jean-Luc inona zany zao mba kapokako za miteny aminareo zao za tia mampianatra resaka anthropologie philosophie théologie je peux offrir mon service amina université populaire ampanjakana anakiraha hoe misy olona lina ve te hianatra ny resaka atao hoe éthique j'offre mes services ary atao service national le izy le service national tsy le SN fotsiny le hoe lanjabasy de sous le drapeau de la de zay fa tokony manao service national daholo malagasy dans le sens hoe tu dois au moins ataotsika hoe atao hoe asa presse ny anarany hoe ao anatin'ny volana tu offres 2 heures par semaine ohatra pour la nation ao anatin'ny université populaire fa miakatra ny niveaun'ny malagasy ary tonga de tsy ambakaina tsony izy ohatra fotsiny hoe ianao to amin'ny administration omeo 2 heures fotsiny ianao mpampiatra ny administration inona daholo zoanareo amy resaka taratasy mpanjakana ahoana ny fanaovana taratasina tany ahoana miakatra io fa tsy fitahan'ny olona any amy domaine sy ny topo antsony le gasy hoe mba ahoana kay ty pasteur za tany ambanivohatra ny 60% fotoana koa mamaha problème taratasy tsy mampianatra baiboly no ataoko fa de dadapasy ty mba ahoana nanao tribunal zay miady zay sy dadafara de tsy haiko nandresy asa sy nandresy tany any tribunal mahontsany zany mba olona de vie privée an'le olona nomenanao le taratasy le grosse avy any tribunal de anao ndray zany mamaky nandresy ianao izy kay nylazay le mpifanandrina aminy hoe resy izy de izy ndray nanome vola an'le olona nefa izy nandresy fa tsy hainy namaky an'le grosse za ndray nona za saiky halan'olona tao anatin'ny fiangonana tam'izay fotoana zay hoe raha koa toa avereny volan'ny rasoa fa ianao ane no tokony ando volamy fa ianao resy tany any tribunaly izay le université populaire io tsy voatery mila bâtiment zany on peut s'organiser misy trano mifanaraka fotsiny bon ato am'ty trano ty ohatra mba ampiasaina ty 1 heure par semaine par week-end dia inona ny zavatra atao de asina programme hoe ato zany asitsika resaka momba an'izao am'ty na fiangonana koa raha afaka mandray anjara oui pourquoi pas io trano fiangonana io tsy ampianaram-bahoaka fampianaram-bahoaka koa hitanareo re an-dakilasy any ambany volohany ny fiangonana ny lakilasy any rehefa tsy miangona ny tam'izany asa tany ambany vohatra zany fiangonana nentinay sa mampianatra tany ambany vohatra gratuit tompoko satria tsy manam-bola ny fiangonana misy anefa mahantra de ny fiangonana navadika lakilasy ery amin'ny rindrin'ilany ery nasinay tableau mampianatra le ankizy inake ny olana raha taon'izany trano fiangonana rehefa anatin'le herinandro tsy misy fitaovam-pavahany vorina ohatra hoe androany adiny ray dia nivondrona fototra laika mpanareo cadre ao anatin'ny fiangonana mba ina ohatra ny atao hoe andao mba ampianarina ny olona hoe ohatrany ahoana kay ny fomba fanaovana taratasy momba an'izao inake manakana antsika tsy anao an'izany il suffit de s'organiser il suffit d'avoir une volonté et surtout l'amour de la patrie fa eo moa dia apetraka amin'le volonté zay tiako terena hoe atsangana lay université populaire ao anatin'iny suscité na ny créativité n'le vahoaka satria ny problémany izy tsy malala afa-tsy ny hoe minambary de matory de zay de mivavaka isan-kalahady fa mba sokafana ny sainy mba ho curieux izy mba mijery ny manodidina azy izy curiosité intellectuelle curiosité artistique ohatra lafiny resaka mozika curiosité sociale curiosité velarina zavatra simple ane zany zay l'université populaire tsy faninana amin'ny université mpanjaka université diplômante io
le hoe formation diplomate indray zavatra hafa ny tanjona zany dia toetsaina le hoe pèlerin de la culture et de la connaissance ny citoyen. Un citoyen, pour moi, nous, en tout cas, on a des pèlerins de la culture, de la connaissance. Zany pèlerin zany maninona? Mpivahiny, diany mpivahiny zany hoe le olona le mbola andeha lavitra. Zany hoe tsy mijanona io zany. Zay le izy. Am'izay fotoana zay tsika ina ny objectif? Citoyen éduqué. Intelligent, ça tsy miteny intellectuel, fa intelligent, tsy azonao fitahana amin'ny koveta tsony izy raha pitso. Tsy azonao fitahana amin'ny kasikety tsony izy raha afaka pitso. Tsy azonao fitahana amina stylo izy de misoratra hoe fidio rakoto. Satria izy misokatra ny saina. Io mila atrany, io le hoe il faut investir dans l'homme. Zay zany atao gardien de la révolution de c'est l'homme qui est la richesse d'abord. Zay ny amin'iny. Faharoa culture du travail. Ahoana indray ny ametrahana an'ilay fitiavana asa, toe-tsaina tia miasa. Ny défi miandratsika de lay mentalité ny strict minimum, io zany mila potehina. Hoe rehefa misy strict minimum de fa zay. Problème am'izay fonctionnement, lasa société de fonctionnement misy fa tsy société de développement. Développement tanjona fa tsy fonctionnement hoe atao zay ampandeha azy. Zay moa fiteny olona. Atao fotsiny zay mampandeha an'io de vite. Non! Ahoana ny développer an'io? Ahoana ny andravana zay système de mentalité de strict minimum zay? Ny fanontaniana petrako aminareo fotsiny hoe nareo zao miasa reo, tsy haiko inona ny asanareo zao. Move nareo manao an'io asanareo io tianareo ve le asa dans le sens où est-ce que vous croyez encore en ce que vous faites? Je vous pose la question. Nareo ve mbola ahoana zany mbola mivibre amin'io zavatra ataonareo io? Ny temps laninareo ao, ny énergie laninareo ao, ny move ça vaut la peine. Zany zao anisany réflexion mila petraka daholo. Dia ny problème mantsy ozy izy ny mpandinika ny anthropologie de hoe raha vao asa atao nohony hoe manque hoe besoin zany hoe za zany araky le teny hoe za mila miasa satria mila mamelo bady aman-janaka. Raha vao izay fotsiny no motivation ny olona anankiray amin'ny asany, tsisy développement zany. Tsisy. Raha ohatra ka hoe juste hoe mba hamelomako satria raha vao hoe za mamelo ao ambadika io mamelo bady aman-janaka ane c'est légitime, fa ao ambadika zay koa de hoe zay atafan'ireo farany lavitra dans le sens hoe farany mpanefa, zay mahatonga le corruption, zay mahatonga le halatra. Fa tsy manana eritreritra an'ilay atao hoe valeur commune plutôt. Ny fanontaniana tokony hipetraka de hoe inona ny utilité an'ity asako ty ho an'ny fiarahamonina misy mitondra inona eto amin'ny fiarahamonina eto zao ty asako ty? Sa ve hoe mamelona fotsiny? Fa mitondra inona? Qu'est-ce que cela apporte pour les autres? Ça sert à quoi? Efa nametra-panontaniana avy anao io asanao ça sert à quoi? Tsy hoe le mamelona anao zany efa tsy resantsika fa inona ny valeur ajoutée etiny io eo amin'ny fiarahamonina? Dia indramiko ny tenin'ny nga Martin Luther sy ny foto-kevitry Martin Luther hoe tiako be ty toe-tsaina ty zany toe-tsaina tsy ao anatin'ny toe-tsainy 30 andro fanjava raiky. Raha tonga rapitso Jesosy ozy izy de amboly poma androany. Grave zany mentalité zany. Raha ho tonga rapitso Jesosy de amboly poma androany. Azonareo ve dikan'izany? Hoe raha vadiko zany ho faty rapitso aho ohatra de amboly poma androany arivo. Zay le tiany lazainy. De ozy hoe ela ve adala inona ny mbola andamina aina ambolena poma nefa elara tsy hinana am'le izy akory? Zay le izy. Izay le hoe miasa aho juste mba hinanako sy ny vady aman-janako. Fa inona ny utilité an'io asa io? Iasa aho hinana vady aman-janako ary ny ambony sy ny mihoatra ho an'ny hafa koa. Zay mentalité zay raha zay no entina miasa
de mandeha ny développement fa raha vao tsy zay ny mentalité miasa dia fonctionnement misy. Hitanareo le hoe mamboly poma de le poma zany araky ny fantatritsika hoe poma tsy maniry tsy mamoa anatin'ny roa taona, telo taona, 10 taona koa ary zay vao manomboka ianao nefa tsy eo tsony de iny le toe-tsaina hoe ka zavatra za ve namono ny voay de nefa ny ravaka ny vanginy zay foana masy le toe-tsaina. Toe-tsaina pikarama zany fa tsy toe-tsaina mpandova na toe-tsaina patriote. Farany de hijanonao fa lava loatra eo am'le système de contrôle. Le système de contrôle ny vahoaka à 2 niveaux sy ny mpitondro. Système ny contrôle ny vahoaka sy ny mpitondro. Ny vahoaka aloha resiko voalohany atsika vahoaka. Tsika zany efa diso ny zarina ny atao hoe barana. Hoe raha antaninao ny mpivarotra any amoron-dalana na ny olona any amin'ny arabe, tianao ve io mpitondro anareo? Ie, ina ny tiavanareo ka zay avelan'ny varotra voanjany ampovoan'ny arabe. Zay mialatsiny ohatrany manao direct hoe za zao afaka manao zay tiako atao rehefa ty pipi ery amorona arabe ery vody azy hoe de zay tena mahafinaritra be le mpitondra anao fa mahazo manao zay tianay zay. Zany hoe baranana. Donc raha andray mesure le mpitondra de tsy maintsy impopulaire. Zay ne mahatonga le mpitondra tsy sahy mandray mesure radicale satria matahotra tsy ho tian'le mpifidy. Ary zay no maharatsy an'le système na élection suffrage universel satria tonga de sanctionner-le mpifidy zay ka za tsy navela lany varotra voanjo tena voany arabe za tsy hifidy alina tsony afaka efatra taona. Mba hialana am'izay de le système na suffrage ny teneniko teo no apetraka. Satria tsy sa andray décision courageuse mihitsy ile mpitondra satria matahotra izy sao de sanctionner ny mpifidy. De manao populisme. Io moa ny aretin'ny mpitondra io, manao populisme. Zay azahoana appréciation vahoaka. Merci président, merci président. Zay ny tadiavina. Satria izy mbola miandry an'le 2e mandat na 3e mandat tsy fantatry tsony. Donc zany ahoana ny afahana mametraka an'izay rigueur zay na le hoe discipline zay rigueur populaire dia ilana structure de contrôle zay tsy avy amin'ny io fa hafa mihitsy. Zavatra mipetraka ohatrany hoe système efa maleo tena sy indépendant ary miodina ho azy. Farany ny mpitondra. Ahoana système de contrôle ny mpitondra. Erreur hatram'izay de zao hoe matoky anao zay président. Za le retsy tsy mahatsy azonareo am'izany tsony e. Zay no nahafaty atsika mianakavy teo. Matokisa anareo fa za tsy hamadika anareo. Zafady. Tsy matokisa ka rehefa trondro ny loka. Zany ve no base de gouvernance hoe matokia. Tokony apetraka ny fifampitokisana. De hono zay zany vazaha, les bons comptes font de bons amis. Les bons comptes font de bons amis. Ka io tsy afaka misiny échec à blanc fa de mahafinaritra anahy ianao rangaha fa tena teteso ny avoko ny chèque de sorata ao zay chiffre tianao. Mamono teny ianao manao an'izany. Donc zany eto am'izay zany tia masiny ny fantatry fa tsy ho tia ny mpitondra mihitsy izy no tonga eo. Raha tena vrai refondation no ataotsika signal fort apetrakareo amin'ny vahoaka zany zavatra zay. Inona zany? Asivo rafitra maleo tena zay tsy tendreny ny filoha na ny gouvernement tsy fantatry zay système anaovanareo azy matoky anareo administrateur mahay an'izany sy zay olona mahay lalàna apetrako aminareo zany fa tsy za tsy tomponatoko am'izany fa lay concept fotsiny no ampitaiko de anjarinareo mitraduire an'izany amin'ny lalan'ny lalàna sy ny lafiny teknika administrative. Rafitra maleo tena manaramaso hitenareo député ve zany? Non, ny pouvoir rehetrarehetra. Rafitra na vahoaka. Manaramaso ny fitantanana ny firenena. Ary ao anatin'izany midénoncer raha misy zavatra tsy mety, miréajuster raha misy zavatra misolifatra. Mila n'io rafitra indépendant io tsika.
eto zany amoaka terme mety avesatra ny sofinareo zay na tonga anay namorona mifidy an'lay terme hoe gardien de la révolution mila gardien de la république. Isika gasy fona tompoko tsy hoe manambany tena fa zay tsika tsika gasy rehefa miasa raha vo tsy ara-maso de manaonao foana nareo hoe tsy mahatsikaritra an'izany mampanamboatra gabone kely io ary ianao io ry zay fa mba amboareo io an'io de fa apetraka ao am'ladôny rehetrarehetra verina rapitso ozy izy le gasy ao fa aza matahotra se vo taona io e tao am'izay le izy tonga ianao ny rapitso ohatra ny anina kely nararina ny ankizy de ohatra ny mba nandeha kely tany amin'ny foko taniko de nanay ny kilonga nananina de nananina de na ny rindrina ray centimetre raha tsy niakatra tsy ACC io tsy ACC io tena rafitra vahoaka io zany zavatra vaovao mihitsiny manara-maso an'ireo na ny gouvernement na ny présidence na ny ACC na ny assemblée nationale mila raha maso reo fa tsy reo ny patron reo de piasa ary ils ont des comptes à rendre au peuple tsy haiko hoe ino zany zavatra vaovao zany hitenonareo tsy fanao mihitsy zany tsy problème zay mahatonga am'teny hoe j'ai le droit de rêver e nefa ny rêve koa azo avadika réalité zavatra azo foronona zany azo amboarina zany rafitra vahoaka manara-maso reo olona reo fa rehefa mipetraka ny fanara-maso io ane tendance ny olona foana ny te angalatra tendance ny olona foana ny te hanao corruption na tsanganao raha ny paky bianco inabo ty rafitra nady amy kolokolo ty efa médecin après la mort zany médecin après la mort ay tratra fa nangalatra tatsy ny gars directeur de ina moa natao eo efa lany le vola mena sazy kely izy de miditra kely de mihinana kely de vita iny ary efa toe-tsainao Madagascar zany hoe zao le ty rehefa voatendry directeur ala na chef de service na chef amina service anankiray tonga de mamereza mafy de mihinana kely aloha investissement hatrany am-pony zany tafiditra anatin'ny investissement ohatra zany hoe mitantana vola 100 milliards eo zany izy de tafany aloha 50 milliards de efa miomana ny gadra izy ny gadra zany efa tsy atahorany rahalam-panao an'io tsony sao de averinareo fa matahotra tsika voaka madinika matahotra gadra zany fa ny tompony io tsy matahotra an'izany petafany io 50 milliards angalariny 30 milliards prime quelque part tsy fantatro aparaparitaky ny any rehetrarehetra 20 milliards no oentiny mba any amin'ny procureur any amin'ny juge any amin'ny pénitencier de manao tombokany fotsiny hoe tonga ato mety izy tsy ao akory de manao soni de mety mahazo kely 4 millions isan'andro ao le de mivoaka sy miditra eo izy ao amponja de hoe ao izy mamita sazy ao izy tsy fantatra izy natena ao izy za masy nalala oatra zany fantatro personnellement tsy teneniko eto izy mihitsy ny teny tamiko zany hoe pasteur izy ny gadra fa gadra fictif de isaky ny am'roa 12 taona izy manao sonia ao fotsiny c'est des choses qui arrivent dans le pays tsy sanatria midénigrer izy aniza donc zany efa investissement bon manao kajikaja zany petafako 50 milliards 30 milliards après kely any amin'ny caisse d'épargne any amin'ny banque any amin'ny tsikotsaiko any 20 milliards zany ampiasaiko amin'ny raha rapitsarana sy zay olona azo vidina manodididina eo de mba makany mapoto fotsiny ohatra vidina efitra anankiray mba atao tsaratsara de ao de ohatrany manao télé-réalité izy miditra villa pazapa dia manisa andro izy vita ny gadra dia gadra entre guillemets de mivoaka izy de ozy navita sazy izy tu crois que navita sazy izy miandra azy ny 30 milliards amy tsy lailay be avy eo de zay le système na impunité zay miverina foana hoe karaha mety nataony rakoto iny aza akory angaraka mba lasa tale mba hanaotra rey misy reny olona am'zao fotoana zao mavita mamono tena mba amonjena vady aman-janany ça existe donc tiako tenenina zany de hoe alao tsy tsara fisin'ireo structure reo fa efa structure aty ariny fa tena le manara-maso ilana rafitra anankiray satria c'est le peuple qui est le patron fa tsy ny dirigeant no mpitondra io mantsy mahatonga le hoe tsy malala mangaina zany DG zany ministre zany député zany moa lefa mivoaka tamin'ny any atao zany député zany ministre de miforitra daony am'izay le subalterne kely zay ngamba ny fahalava loatra ao ohatrohatry zay zany ny vina mpiarahamonina atao anatin'ny eritreritray
amin'ny anaran'ny gardien de la révolution no amoako an'izay fa tsy zarery satria ao anatina échange sy ao anatin'ny olona rehetrarehetra zay miaraka amiko ato anatiny satria ekipa maro zay ato manao échange foana dia manao synthèse zay réflexion zay makasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany miala tsiny fonana be deabe ny fahalavany na de lafa zany mega fa tsy isan'andro no anao zao tsika fa nanery ny foko le izy hoe manona zao toetra raha zao dia sao de ranako tsiny ao anatrehan'Andriamanitra hoe mba tokony tenena anao fa sao de mba misy miaino ihany na de tsisy haino ara mba sao de mba de alefa ihany le izy tsy misy moa le izy de j'ai fini mon devoir en tant que citoyen misy moa le izy dia miara-paly tsika miara-migoka ny vokany zay ary fa de samita in'Andriamanitra manome fotoananareo amin'ny sabotsy rapitso misy carte sur table indray eto indray zany za zany anisany mpandray anjara fotsiny fa misy vahintsika ao zay iresaka momba ny souveraineté sy laïcité de l'état zay resa be am'izao fotoana zao manasanareo aho mbalao maro anaraka an'izany rapitso miaraka amin'ny vahiny nasaina mankasitraka tompo samita in'Andriamanitra bonne soirée daoly